Ray malala o, misotranao izay no ny fitiavanao sy ny famindramponao ka mbola tratra izao andro vaovao izao izay. Mideranao ray, manajanao, mankalazanao. Jesosy Tompo, anandratranao indray aho, eran'izao tontolo izao, ampafantatra izay fampianarana nomenao ahy, fanahy masino, satria anao no mpampianatra endry, ianao irery ihany, ary tsy misy toanao. Ka mangataka aminao fanahy masino, ka ianao iteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao, satria fitaovanao aho, tempolinao aho, mpiasanao aho. Ary mangataka aminao koa fanahy masino, ka ianao no ampihiratra ny masom-panahin'ny olona tsiraray avy izay ary izao video izao. Ary mangataka aminao koa Jesosy, ka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankonako, ary koa ny asanao sy ny olonao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa maty Satana rehetra, ka adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra, ka tsy ambinina izany, tsy makasika anay izany, fa adorana ary levonina amin'ny ranao zany Jesosy, ary miverina any amin'ny tany foana izany. Any no misy ny toerany misaotra anao Jesosy, satria ianao dia manda afo manodidina anay tsiraray avy. Ka misandrata indray Jesosy eo anatrehan'izao tontolo izao, satria ho avy ianao Jesosy, ampiakatra anay olonao tsiraray avy, ka mila fiangonana tena efa niomana ianao, mila fiangonana tena masina ianao, izay vao tafiditra any an-danitra izay. Misaotra Tompo, aleloia. De raha ho anao rery andry Andriamanitra avo indrindra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alakamisy 17 ny volana avrila 2023. Ry hava malala amin'ny Tompo, anio aho dia amaly fanontaniana momba ny amin'ny fitafiana izay tokony anaovantsika rehefa ao anatin'ny fahamasinana isika. Ary ny olona izay nanontany dia aty ampitan-dranomasina. Nefa na dia izany aza dia ho anareo ihany koa, na dia any a Madagasikara ianareo. Eo zany ny amin'ny fomba fitafy izay tena ankasitran'Andriamanitra, ary koa ny fomba fitafy izay tsy ankasitran'Andriamanitra. Amen. Efa nisy ihany video manazava momba ny amin'ny nofy izay nampahafantarin'ny Tompo tamiko, ary koa ny mirakla izay nataony tamiko eo ihany koa tamin'ny zavoadona ny fiara noho ny avy amin'ny fanaovako pataloha. Ry havana, maro be ny zavatra efa nataony Tompo, ka izany no tiako ampaherezina anao. Raha ohatra ka tsy mino ianao, dia aoka ianao andohalika, ivavaka, anontany an Jesosy hoe marina ve Jesosy ny tenin'io mpanompo vavinao io, fa ny Tompo no amaly anao, ampahafantariny anao ny fahamarinana izay tiany anafana antsika tsiraray avy. Amen. Ry havana, anio iaho dia momba ny amin'ny fitafiana no tiako ambara aminao. Misy ny verset maro izay efa voazara any alohany amin'ny video momba ny amin'ny fitafiana Jezebela, momba ny amin'ny bacolon, momba ny amin'ny volo, momba ny amin'ny pataloha, maro isan-karazany izy ireny, momba ny amin'ny ranomanitra, ary eo ihany koa momba ny amin'ny saron-doha. Ka tsy amakafaka verset maro aho, fa anambara fotsiny ihany amerenako kely mba alalanao hoe tena izao no tokony ho fitafintsika. Momba ny amin'ny fitafiana akanjo aloha izany.
momba ny amin'ny fitafiantsika vehivavy dia tsy azontsika tao ny manao pataloha satria fitafiana lehilahy izany. Manambara marimarina ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia. Deutéronomia 2:25. Andao vakiantsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka tsy anao fitafian-dehilahy ny vehivavy, ary aoka tsy anao fitafiam-behivavy ny lehilahy, fa fahavetavetana eo imason'ny Tompo andriamanitrao ny olona rehetra izay manao izany. Amen. Ry havana mazava tsara izany fa sady voateny ny lehilahy no voateny ny vehivavy. Ny zava-doza misy ankehitriny dia efa maro be ny lehilahy manao fitafiam-behivavy. Tena marikoriko ny mijery an'izany. Na mamindra ary dia manao famindram-behivavy, na pôzy miteny aza, zava-doza tompoko. Tsy akasitran'Andriamanitra izany. Ary ny vehivavy izany raha manao pataloha dia toy ny lehilahy. Ary raha miampy volo fohy koa dia tena maka ny plasina lehilahy mihitsy raha ny vehivavy no manapaka volo. Ny lehilahy tsy mahazo manalava volo, ny vehivavy tsy mahazo manafohy volo. Ao amin'ny bokin'ny Korintiana 1 no manambara an'izany. Ndao vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ao amin'ny Korintiana 1:12 andininy 4:10 ka hatramin'ny 5:10. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Tsy mampianatra va ianareo fa araka ny fomba nahariana azy, raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany. Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Amen. Manambara tsara izany fa tsy mahazo lava volo ny lehilahy, ary ny vehivavy tsy mahazo bory volo. Amen. Ary ny vehivavy rehefa mivavaka dia voalaza eto ihany, ato amin'ity 2:10 ity ihany ato amin'ny Korintiana 1 eo amin'ny 5:10 dia manambara fa ny vehivavy rehefa mivavaka, ny vehivavy rehetra rehefa mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany, satria toy ny voaharatra izy amin'izany. Amen. Mazava tsara izany ry havana fa nalava volo raha isika dia mila misaron-doha. Misy miteny hoe tsy mila misaron-doha satria lava volo. Tsy atompoko, aza mboarimboarina ny tenin'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io ihany ane no anadinany antsika. Ary eo amin'ny 10:10 dia manambara ny tenin'Andriamanitra hoe izany no tokony hitondrany vehivavy mari-pahefana eo amin'ny lohany noho ny amin'ny anjely. Amen. Noho ny amin'ny anjely dia tsy maintsy misaron-doha isika vehivavy tompoko rehefa mivavaka na maminany. Raha ohatra ka mpaminany mitovy amiko ianao, dia tsy maintsy misaron-doha isika tompoko, satria ilain'ny tompo isika misaron-doha noho ny anjely. Tsy maintsy misaron-doha isika tompoko. Amen. Hovaliko aloha manomboka eo ilay fanontaniana momba ny amin'ny fitafiana, ary mialatsiny indrindra aho amin'ilay olona izay nanontany satria tena efa ela tokoa no nametrahany an'izany fanontaniana izany. Mialatsiny indrindra tompoko. Aty Eropa isika dia misy ny magazin ahafahantsika mividy lamba mafana tompoko. Eny, tsy mangatsika mihitsy isika
Za zao no tena anisan'ny olona nangatsika mihitsy tamin'ny teo aloha, dia nangataka tamin'ny tompo aho mba anafanany ahy, satria tsy manao bacolon intsony, tsy manao pataloha intsony, fa manao akanjo lava na zipo lava. Ry havana, nanomboka tamin'izany fotoana izany dia tena nanafana ahy ny tompo. Aleloia, aleloia. Tena tsy nahatsiaro mangatsika intsony aho, na dia tsy manao bacolon aza. Misy ny magasin maro ahafahantsika mividy zipo lava sady mafana. Ary koa misy ny bakiraro lava izay azontsika anaovana hatreo amin'ny fe, miakatra hatreo amin'ny fe, bakiraro hoy aho fa tsy boty. Ny boty izay efa nataoko témoignage teto ihany fa boty hatreo amin'ny fe dia tsy nekeny tompo fa tena nampafantariny ahy fa tena ani Jezebela ilay boty hatreo amin'ny fe. Fa ny boty azontsika anaovana. Ity anankiray ity dia fanontaniana ihany koa napetraka olona anankiray koa. Hafa izany. Ny boty tompoko dia azontsika anaovana ny boty hatreo amin'ny ranjo. Zany hoe eo ambony kely ny ranjo dia azontsika anaovana. Fa raha vao manomboka mandrakotra ny lohalika antsika dia tsy eken'Andriamanitra izany. Izay zany no nampianarin'ny fanahy masina ahy. Hatreo amin'ny ranjo, hatreo ambony kely ny ranjo mbola azontsika anaovana. Ary tsy talon koa, tsy azontsika tao ny manao talon, satria tompoko ny talon dia mampitombo ny halavantsika isika. Tsy azontsika tao ny manova izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Ao amin'ny bokin'ny Romanina dia manambara an'izany. Ny fahatezeran'Andriamanitra ny amin'ny tsy hafaliantsika, ny amin'ny izay nanaovan'Andriamanitra antsika. Romanina 7:20 ovakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra, izay zavatra no volavolaina va ilaza amin'izay namolavola azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao. Amen. Ajantsika hatreo. Mazava tsara zany ry havana, tsy afaka isika olona manova izay nanaovan'Andriamanitra antsika. Satria raha manao kiraro misy talon isika dia any Jezebela izany, lainga izany, Satana no mamorona anireny. Misy olona fohy kely dia rehefa hitanao dia lasa lavabe satria manao talon. Nefa ny raha voalana iny dia hita fa fohy ilay olona. Eo ihany koa ny vehivavy manao soutien, le misy éponge ireny ao anatiny, tsy eken'Andriamanitra izany. Mila soutien tsotra, mamita tena aloha ianao, dia avy eo ianao mamitaka koa ny hafa. Mila mitandrina isika tompoko. Mila isika faly amin'izay nanaovan'Andriamanitra antsika. Ry havana, eo ihany koa ny amin'ny volo. Ny volontsika dia mila isika tsy mampiasa izao produit rehetra izao. Efa misy fijoroana vavolombelona any manambara an'ilay olona hitako teo anatin'ny fitsaran'Andriamanitra. Mila zany isika tena mitandrina be tompoko, satria ny tompo dia ho avy hitsara antsika. Eo ihany koa ny amin'ny ny hoatanantsika izany. Mila madio tsara ny hoatanantsika ary fohy. Eto aho dia hijoro vavolombelona satria mampatsiahy ahy eto ny fanahy masina. Volana maromaro izay dia nanofy aho hitako tao anatin'ny nofy ny hoan'ny tanako. Zany hoe ny tanako zany hitako dia hitako zany ny hoako fa lavalava kely
fa maloto zany a tao anatiny, zany hoe tsy lava be za fa lavalava kely fotsiny a, dia maloto izany a ny tao anatiny, ary hita mihitsy zany a hoe tena maintimainty mihitsy a ny loto tao anatiny oko. Ry havana, dia fantatro a fa tsy ekeny fanahy masina ny manalava ho, satria ny oko dia tsy maloto fa madio foana ny tanako, madio foana ny oko, fa mahatonga azy nampafantatra an'izany a dia lavalava kely kokoa ny ohako noho ny mahazatra, dia nanapaka ho aho noho ny avy eo. Ohatr'izay zany no fataony fanahy masina mampafantatra antsika izy mba anarahantsika ny didiny, anarahantsika izay tiany. Ry havana, tsy hoe kory hoe tena hoe borina be ilay ho, satria manjary marary a ilay nofo eo ambanin'ny ho antsika, fa mihoatra kely zany a an'io nofo io zany a no anaovantsika ny hohontsika. Amen. Tiantsika ny tompo ary mampianatra antsika foana izy a mba amendrika antsika eo anatrehany. Oka izay ny fitafiana Jezebela. Efa nambarako any video any a momba ny amin'ny tantaran'i Jezebela, afaka enonao izany, afaka vakinao izany, fa tsy eken'Andriamanitra izany, satria isika dia ilainy tompo ho masina tanteraka anatiny sy ivelany. Ary ny momba antsika manontolo ao amin'ny bokin'ny Tesalonianina voalohany a 5:7 a, dia mivaky toy izao any teny a amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Andriamanitry ny fiadanana anie anamasina anareo manontolo, ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ry havana, Andriamanitry ny fiadanana irery ihany no afaka anamasina antsika ary voatonony a, ary ambarany mazava tsara ny fanahintsika, ray zay, ny aintsika, roa zay, ary ny tenantsika. Tsy maintsy ho tanteraka ireo eo anatren'Andriamanitra, ireo anankitelo ireo. Tsy maintsy tanteraka ireo eo anatren'Andriamanitra izay isika vao ho tafiditra ny lanitra. Ny fanahintsika, ny aintsika, ny tenantsika, anatiny sy ivelany izany tompoko, satria marobe ny miteny hoe ny ivelany tsy mila ny fiovana. Tsy atompoko, tsy atompoko, tsy maintsy miavaka isika zanak'Andriamanitra, tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Tsy maintsy miavaka isika zanak'Andriamanitra. Rehefa ondrin'i Jesosy isika dia ondrin'i Jesosy, rehefa osy ny Satana isika dia ansy Satana, fa tsy misy ny eo ampovoany. Zay ray isika mankatoa an'Andriamanitra, na zay ray isika very any amin'ny afobe miaraka amin'ny Satana mandrakizay. Ry havana, tiantsika ny tompo, oka isika hijoro tsara, oka isika vehivavy tena ao amin'ny fitafiana mendrika izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Timoty voalohany 2:7. Oka isika tena ho mendrika eo anatrehan'ny tompo mba ho tafiditra ny lanitra. Timoty voalohany 2:7 ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny vehivavy iravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamaontinana sy ny fahononan-tena,
nefa tsy amin'ny volo mirandrana sy ny volamena na vatosoa na fitafiana sarobidy. Amen. Ry havana mazava tsara, tsy ilaina intsony izany ny volamena sy ny vatosoa, tsy ilaina intsony izany ny peratra sy ny zavatra sarobidy ireny, ny kavina sy ny karazany ireny, fa ilainy tompo isika tena ho montina tanteraka, iravaka amin'ny fitafiana mamendrika mba amin'ny fahamontinana. Mila montina tompoko, mila tena montina isika. Eto mampatsiahy ihany fanahy masina ny verset zay nomeny ay teo mila hovakintsika ihany io. Isaia 7:2 ka hatramin'ny 4 manambara fa isika vehivavy dia akanjo no anaovana, ary raha ohatra ny zipo anaovantsika na ny akanjo anaovantsika ka fohy, dia tsy eken'Andriamanitra izany fa mitanjaka izany raha ohatra ka fohy ny zipo na ny akanjo anaovantsika. Ny akanjo anaovantsika tompoko dia tsy maintsy hatreo amin'ny ranjo eo ny alavany, hatreo amin'ny ranjo eo ny alavany, manarona ny lohalika fa eo amin'ny ranjo no tokony alavany zipo anaovantsika na ny akanjo izany. Hovakintsika io teny io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Isaia 7:2 ka hatramin'ny 4. Alaivo ny vato fikosoam-bary ka kosohy ny koba, esory ny fisalobonanao, akaro ny morotongotra akanjonao, aoka iseho ny fenao, ka miroboa mita ny ony, iseho ny fitanjahanao, eny ho hita ny fahamenaranao, hitondra famaliana ao, ka tsy hisy olona ahasakana ay. Ny anaran'ny mpanavotra anay dia Andriamanitra, tompony izao rehetra izao, iray masiny Israely. Amen. Ry havana, eto dia ny tompoandriamanitra no miteny amin'ny zanakavavy Virjiny, amin'ny vehivavy izany na iza isika, dia mampafantatra izy fa raha ohatra ka miseho ny fentsika dia mitanjaka isika. Izay no voambara eo amin'ny 5. Manambara marina hoe akaro ny morotongotra akanjonao, aoka iseho ny fenao, ka miroboa mita ny ony, iseho ny fitanjahanao, eny ho hita ny fahamenaranao. Amen. Hitondra famaliana Andriamanitra ho antsika. Tezitra Andriamanitra rehefa tsy mankatoa azy isika. Manahoana tompoko ny fitafianao? Ka isika ho mendrika eo anatren'Andriamanitra, satria ho avy ny tompo hitondra ny fahamaliny ho antsika tsiraray avy. Ny ambonin'akanjo koa tompoko dia mila tsy miseho loatra ny tratrantsika io, mila fenipenina io, tsy mampanota olona, tsy mitarika maso lehilahy hijery eo amin'ny tratranao eo. Mila tompoko sika mananja tena, tsy azo atao tompoko. Ka isika ho mendrika eo anatren'Andriamanitra. Ry havana, izay no valin'ny fanontaniana izay napetrakareo ka raha ohatra ka sendra hoe tsy mbola mazava aminareo na hoe mbola misy zavatra hafa tianareo anontaniana, dia afaka ianareo manoratra amiko dia mamaly anareo tompoko rehefa misy fotoana. Mahereza tompoko na iza ianao, ny tompo anie ampiseho fahagagana eo amin'ny fiainanao, satria raha tena mitady azy tokoa isika tsiraray avy amin'ny fontsika manontolo, dia eona aminy isika. Tiantsika ny tompo, ka mahereza tompoko. Raha mbola misy ny fotoana omeny tompo dia mbola miverina eto ihany aho amin'ny manaraka. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.